Ange et Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manoltranao vaovao. Tandidindoza ny asa fanaovana gazety amin'izao fotoana, indrindra amin'izao fotoana mampiroborobo ny teknôlôjia izao. Maro ny fanampiarihana vaovao tsy marina, ary maro ihany koa ny trangainina foronina anodinana ny saim-panara-baovao tsy hifantoka amin'izay tena zava-dehibe ho an'ny firenena sy ny hoavin'ny iray manontolo. Mbola lavitrezaka ny fampanajana ny fahalalana ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Isan'ny teboka miandro ireo mpanao gazety ny fitakiana fahalalana amin'ny fanatanterahana ny asan'io, eo ihany koa ny fanamafisana ny fanentanana ny olom-pirenena amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, hoy ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny asa fanaovana gazety androany teny Anosy. Ragidro miisa 7 sy sokatra miisa 770 navoaka antsokosoka avy eto Madagasikara nosarona ho Thailande. Olona miisa 4 tretiny voaroaroa mikasika izany ka notazomina vonjy-maika. Ireo arem-pirenena ireo izay nokasaina alefa ny Hong Kong raha ny loharany baovao azo. Ny farana androany ny fitetezan'ny kandida avy amin'ny kolektifan'ny Malagasy eo amin'ny distrikana Avaradrano, ireo commune miisa 420 mandrafitra ity distrika ity. Fitsidihana ireo commune izay fotoana ihany koa ny onana tamin'ireo mpiara-mikatroka isa-pokotany mpanohana ny kandida ny kolektifan'ny Malagasy. Ho an'ny androany, ny tao amin'ny commune Ambohimangarova sy ny commune Kadikely Lafina no tsidihan'ny kandida Ajo Andriananarivelo, Ratavila Andry sy ireo prailista aminy. Any ivelany, ny tomboray ny isan'ireo maty no tanana ankeriny avy amin'ireo Hamas ao bande de Gaza nanomboka ny 7 oktobra lasa teo raha ny fanambarany Israeliana ny zoma lasa teo. Ny 27 taona izay efa tamin'ny 7 volana oktobra no tanan'ny ankeriny. Ny atsipriindreo afaka fotoana fohy. Ankafan'ny andreto miklasy tompo amin'ity tena ny tokantrano amin'ity alina ity. Tonga soa tanatin'ny fampalalam-baovao manatra ny arabo ary asaina mpananjana ianao hanjo izany hatramin'ny farany. Matoa an-dahatsoratra avy hatrany no anomboantsika ny fotoana amin'ity alina ity dia tandidindoza ny asa fanaovana gazety amin'izao fotoana, indrindra amin'izao fotoana mampiroborobo ny teknôlôjia izao. Maro ny fanapariana vaovao tsy marina ary maro ihany koa ny tranga inina foronina anodinana ny sain'ny mpanara-baovao tsy fantoka amin'izay tena zava-misy ho an'ny firenena sy ny hoavin'ny iray manontolo. Matoa an-dahatsoratra Gaëtan Andriatsilavo. No tanterana androany ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovana gazety. Ady izay ka hatramin'izao, ady sy tolona isan'andro io fahalalan'ny asa fanaovana gazety io, indrindra ny eto Madagasikara, izay ahitana mpitondra sy mpanao politika, tsy mahazaka demokrasia sy tsy mahazaka fanehoan-kevitra. Raha ny fahalalan'ny asa fanaovana gazety manokana, mbola lavitra ny ezaka, ary tsy misy mpanao gazety na iray aza afaka milaza fa efa tratra ny tanjona amin'izany. Endrika maro no ahafahana manamarina izany, raha tsy ilaza afa-tsy ny famerana sy ny fifehezana izay vaovao tokony avoaka, ny tsy fahazoana loharano baovao avy amin'ireo andrim-panjakana sy ministera isan'ny tokony, indrindra fa mamofopofona fanoherana ny fitondrana ilay ainao manjery. Tsy tahotra tsy enatra tsy omena fanasana tsotra izao ny ainao manjery eo amin'ny fanoherana raha misy hetsika ofisialy atao, tsy omena fahafahana mahazo vaovao. Fanilehana izay tsy amin'ny endrika ankolak'intsony amin'izao fotoana, fa fanilehana mivantana. Manotoina ny asa fanaovana gazety izany, ary manitsakitsaka ny zo ampahafantatra ny zava-misy marina sy ny zon'ny olom-pirenena ahafantatra izay tena zava-misy marina izay. Midika izany fa tandindomindoza ny asa fanaovana gazety. Tandindomindoza ihany koa ny asa fanaovana gazety amin'izao fotoana no firoborobo ny teknôlôjia sy ny fanatontolonina. Samy milaza ho mpanao gazety avokoa izay rehetra mahita tranga eny anivon'ny fiarahamonina ka mampita izany ao anaty tambazotra-tserasera. Vokatra izay, very ny asy ny asa fanaovana gazety, very ny etika sy ny deontôlôjia. Efa miroborobo tanteraka ankehitriny ny fanalezana vaovao
any anaty tambazotra terasera kanefa tsy miaindanja ireo ainovakijery efa misy atr'izay dia ny gazety antsoratra ny onjam-peo ary ny fahitalavitra. Na izany aza mila ezaka goavana izany ary mila firaisan-kina eo amin'ny samy mpanao gazety ihany koa iarovana sy hanatsarana ny tontolon'ny asa. Mila manaraka ny fivoarana hatrany ireo mpanao gazety. Endrika iray isehon'ny loza mitatao an'ny fanaovan-gazety ankehitriny ihany koa ny fiparitahan'ny vaovao tsy marina na vaovao ininana ahely ahafahana manodina ny sain'ny mpijery sy ny mpamaky ary ny mpiaino. Tsy zava-baovao eto amintsika izany, indrindra amin'izao fitondrana zatra miroso amin'ny tsy fanaran-dalàna izao. Raha vao misy tranga goavana eto amin'ny firenena mikasika na manohina ny fitondrana, izay na ahodina amin'ny zavatra hafa avetrany ny sain'ny be sy ny maro. Ohatra, nahazo vahana ny delestage, tapaka lava ny rano, misy olana goavana ny orinasa jirama, saingy ezahana tambazana amin'ny hoe azavana ho anao ny ponina. Nandeha iny ny fitsarana ny Romivos tany Londres, izay voasaringotra amin'ny raharaha kolokolo goavana, saingy navily sy nahodina tamin'ny ilay lalàna momba ny fanolanana ny sain'ny be sy ny maro. Tahaka izany ihany koa ilay resaka vary simba, ilay resaka volamena sy ny maro hafa. Izao indray, misy ho sokatra sy ragidro tratra any Tailandy io, dia inona indray no anodinana ny sain'ny be sy ny maro ho an'ny rahampitso? Tsy maintsy hisy izany, ary tsy maintsy hisy ihany koa ny tranga ininana avoaka ahafahana manitona ny sain'ny mponina tsy hitodika intsony amin'io tranga goavana any Tailandy io. Miady mafy ho an'izany ny mpanao gazety, ary miady mafy mba hisitraka sy hahafantatra izay tena zava-misy marina eto amin'ny firenena ny olom-pirenena tsirairay avy. Zo sy adidy ho an'ny isam-batan'olona no misitraka vaovao, ary tsy tokony ho adino fa amin'ny ankapobeny mpizara vaovao sady mpanabe ny fiarahamonina ny mpanao gazety. Anisan'ireo mpisehatra manan-danja eo amin'ny firenena iray ny fisian'ireo mpisehatra eo anivon'ny serasera. Feny asa goavana ny asa fanaovan-gazety, asa masina ary asa manana ny lanjany amin'ny mahafahefana fa efatra na 4e pouvoir azy. Zavatra tsotra, indrindra amin'izao fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izao no angatahana, dia ny anohanana ireo mpanao gazety izay manao viveriny ainy ahafahan'ny mponina sy ireo mpanara-baovao misitraka izay tena vaovao marina sy ara-potoana. Telo tokoa ny andro andro maneran-tany ho an'ny fahalalahana ny asa fanaovan-gazety mamerina ny fiarabahana ho an'ny mpanao gazety namana rehetra, todosoa ny asa sy ny adidy amanandraikitra ao anatin'izay fanaovan-gazety fampitana vaovao ho an'ny mpiarabelona izay. Fa efa natsidikitsika izay dia mbola lavitrezaka ny fampanajana ny fahalalahana ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Isan'ny teboka miandry ireo mpanao gazety ny fitakiana io fahalalahana amin'ny fanatanterahana ny asany io, fa eo ihany koa ny fanamafisana ny fanentanana ny olom-pirenena amin'ny fiarovana ny tontolo iainana hoy ny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety nandritry ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny asa fanaovan-gazety androany teny Anosy. Ankalazaina isaky ny fahatelo ny volana May ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Teny amin'ny Avril Anosy no nankalazaina izany ho amin'ity androany ity. Loha hevitra napetraka ho amin'ity taona ity ny hoe fampahalalam-baovao miasa ho an'ny planeta, fahatrotrahan'ny tontolo iainana sy ny amehana eo amin'ny asa fanaovan-gazety. Araka izany, maro ireo adidy sy asa miandry ireo mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asany, raha nambaran'ny filohany ho lafitry ny mpanao gazety androany. Tafiditra ao anatin'izany ny fanamafisana ny fanentanana ny olom-pirenena amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara, fa eo ihany koa ny fitakiana mandrakariva izay fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izay araka ny tandroasiny sy ny malinasa mifanaraka amin'izany. Fahasimban'ny tontolo iainana, fiovan'ny toetrandro. Miaina izany tanteraka isika eto Madagasikara izay misedra ahitana oram-be mikija, tondra-drano, rivo-doza izay hita fa atao miamatetika sy miamafy isan-taona. Madagasikara raha teo dia voasokajy ho anisan'ny firenena marefo indrindra manoloana ny fiovan'ny toetrandro. Manana zo sy adidy maro ny mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asany. Anisan'izany ny fanajana lalandava, ny tandroasina sy ny malinasa na ny etika sy ny deontolojia, ary anisan'izany amin'izao vanim-potoam-pifidianana izay ho avy izao. Amin'ny maha olom-pirenenantsika dia manana andraikitra isika eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana.
amin'ny lafiny fanentanana fanairana na koa fitaterana sy fanatsikafonana ny tsy mety raha ilaina. Maro ireo ady sisika mila atao fitakiana izay fahalalahany asa fanaovan-gazety izay, ny teritery sy ny fanaovana tsindry amin'ny endriny maro samihafa izay mbola hita taratra hatrany manodidina izay asa fanaovan-gazety izay. Tsara ho marihana dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika, tsy ao anatin'ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany atao amintsika, fa na izany tsy zany mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalahana na fahalalahana manao gazety amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia marihako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasa gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan-gazety sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila hanokafana varavarakely mba ahafahantsika miaina ao anatin'ny tena hoe fahalalahany asa fanaovan-gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony mibaiko ny asantsika, na eo azy izay mety tsindry ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalam-panjakana, fa na eo koa azy izay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, ny mpiaino, mpamaky mijery dia ny antsika ny misy sy ny marina trany. Ankilany, nivoaka androany ny fanadihadiana isan-taona mikasika ny fahalalahany asa fanaovan-gazety izay nataon'ny RSF na ny Reporters sans frontières ho amin'ity taona 2024 ity, amin'ireo firenena misy 700 mitazona ny laharana faraka amin'ny 100 i Madagasikara, izay nahasalanisa 457 amin'ny salanisa 100 noty izay niena raha oharina tamin'ny taona lasa. Fa anisany nampiavaka ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety tao Mahajanga, ny firaisakina ny onjam-peo tany an-toerana niaraka namoaka ny fandaharana, ny resana ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety amin'ny ankapobeny. Teo ihany koa ny hetsika toy ny jiabe ny firaisakina sy ny maro hafa. Nampiavaka ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety teto Mahajanga tamin'ity andro ny fahatelo ny volana May 2024 ity, ny firaisan'ny onjam-peo maromaro niombona tamin'ny fandefasana ny fandaharana ny tambarana nafa ny mpanao gazety isan-tsokajiny nitondra ny heviny mikasika ny asa sy ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety amin'ny ankapobeny. Tsy vita vetivety ny famoahana sujet anankiray ao anatina vaovao fa mandeha amin'ny antanan-tohatra maromaro. Ao anatin'izay ny asan'ny redateur sy ny patron de presse. Ry zareo mbola manana fahefana koa miteny hoe afaka alefanao na mbola ilanao fanadihadiana. Manana etika tsika, manana lalàna mifehtsika ny asantsika dia tandrovy lalandava izay mba tsy ampifonanao amin'ny asa izay ataonao. Ataovy ampamendrena ny asa, ninona zavatra ataonao. Tsika koa manana an'izay zo fototra izay, izara ihany koa ny ataontsika hoe vaovao maro-potitra ho an'ireo mpiainotsika ara-potoana. Asa masina ny asa fanaovan-gazety ho ataontsika araka ny tokony izy ho anatin'ny famoahana vaovao marina sy voaporofo ary voamarina ihany koa ny asantsika mpanao gazety. Ny havatra tiako ampitaina ngezabe araka ny loha hevitra izay niraisina dia mahakasika ny tontolo iainana manana didim-bavany antsika mpanao gazety amin'ity taona 2024 ity mitondra an'izay fanabeazana fanentanana eo amin'ny lafiny fiarovana ny tontolo iainana izay mba tsy hisy fiantraikany ratsy be loatra toy ny tamin'ity taona ity izay hoe loza voajanahary izay ho an'ny eto Madagasikara. Izy ny asa kan teny hoe tsy moramora ny asa fanaovan-gazety raha tanosiny ankehitriny hoe asa tsy mitovy fa matsaboka teny hoe mafy ny asanareo ankehitriny mahereza izy fa tsara araka ny teny teo hoe tsy maintsy miatrika andimao foana atrehana tsara atrehana ny ratsy fa asa io ifanekena dia tsy maintsy tohizana hatrany farany. Manara vaovao fa izay maholim-pirenena antsika izay tia fandrosoana dia lim-baovao dia arao foana ny vaovao. Arao ny vaovao an'ny Cour TV, arao ny vaovao an'ny Junienne, arao ny vaovao an'ny Viva, ianao ny radio rehetrarehetra fa tsy mahafaty antoka izay. Dia ho antsika moa izany izay efa nanaraka ihany koa araka ny teny mianja teo hoe nanaradianay dia tonga avasoa
aza miembotra zany fa ty asa ty sady milay be mahafinaritra be masosotra be matsiravina koa indraindray fa alefakafizitsika io a dia tsy maintsy vitatsika satria izay no takinony olo-pirenena amintsika dia mian'ny vaovao azy ireo amin'ny fotoanany sy vaovao tena voalanjalanja araka ny tokony ho izy. Maromaro ny fandaharam-potoana ho an'ny mpanao gazety teto Mahajanga tamin'ity anio ity izay natomboka tamin'ny diabe ny firaisan-kina notariana Andriamatoa prefet ny Mahajanga sy ny taleparitry ny serasera sy ny kolotsaina. Niaran'ireo taleparitra maromaro ihany koa nahitana ny solotena avy amin'ny mpitandro ny filaminana fa indrindra ireo namana sy ireo tanora izay manaraka ny lalam-piofanana eo amin'ny tontolo ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety avy amin'ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana izay nitohy tamin'ny Zomba teo anolohan'ny lapan-tanàna. Taorian'izay dia nisy ihany koa ny fanomezana mari-pankasitrahana ireo orinasa sy ireo mpiara-miasa amin'ny mpanao gazety ny Mahajanga hatramin'izay ary nofaranana tamin'ny fanapahana ny mofomamy manamarika ny 15 taona ny sy ny OGM na ny olavitry ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara ity fanamariana ny andro ny 3 Mey teto Mahajanga ity. Izany tany Mahajanga fa ny enina ho 457 amin'ny zato ny notiny Madagasikara eo amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ho an'ny ity taona 424 ity raha toka 457 amin'ny zato izany ny taona 324 niakatra lahatra na fahazato amin'ireo firenena miisa 70 kosa ankilan'ny laharana misy an'i Madagasikara raha teo amin'ny laharana faraka amby zato teo aloha araka ny filaharana navoaka ny Reporters sans frontières na ny RSF ho an'ny ity taona 424 ity. Daniela Minarso. Raha toka nidina ho 457 amin'ny zato ho an'ity taona 424 ity ny notiny Madagasikara eo amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety niakatra iray kosa ankilan'ny laharana misy an'i Madagasikara izany hoe lasa laharana fahazato raha toka laharana faraka amby zato teo aloha tamin'ireo firenena miisa 70 araka ny laharana navoaka ny Reporters sans frontières na ny RSF. Fiakarana izay tsy midika inona firy ary koa tsy ampy mitamin'ny fiamorana hatramin'izay ho nisy olo-tenan'ny Reporters sans frontières eto Madagasikara. Ny tena marina izao laharana izany aloha tsy dia misy dikany fa roan'izay mahafinaritra ihany raha ohatra ka tena hoe noho ny fahamendrehantsika nampiakatra antsika laharana fa na izany laharanay tsy ampy koa fa midika izany hoe mbola efa nisy ihany ny ezaka ampatrivika ihany aloha fa ny laharana 2024 dia raha fetina amin'ny alalan'ny zava-nisy 2023 dia nisy ihany izany ezaka fa mbola tsy ampy betsaka izany niakatra laharana ray izany taloha nefa very tany amin'ny laharana 70 tany nisy fotoana dia zany mba niakatra ray efa nisy ihany izany dikan'izany hoe encouragement hita loatra ohatra hoe mpianatra izany dia hoe peut mieux faire effort insuffisant izany ny appréciation ao anatin'ny bulletin raha ohatra hoe mpianatra fa mbola tsy ampy izany raha hoe afaka malalaka nareo mahafantatra an'izy fa mbola betsaka ny zavatra manahirana Ankilany mbola maro hatreto ny ezaka tsy fanatsarana tokony atao ahafahan'ny mpanao gazety manao ny asa ny ankalalana sy araka ny tokony ho izy eto amintsika ho hiatrany ny fanazavana isan'izany ohatra ny fananganana ny ANRCM na ny Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée isana manokana ny fitantanana ny enamanjery eto Madagasikara izay mbola tsy tafatsangana hatramin'ny androany. Na io lalàna momba ny serasera io ary mbola betsaka ny zavatra azo hatsaraina amin'io tsy vitany hatsaraina fotsiny fa misy koa anatin'io zao tsy miatra ny ANRCM zao Agence nationale de régulation zay efa tokony hitsangana efa 3 taona tany dia mbola tsy mitsangana hatramin'izao tsy manara-dalàna sika tsy manara-dalàna sika tsy manangana ny ANRCM zay tokony efa nitsangana herintaona taorianany 2020 dia lasa ny CENI no misahana ny asany ANRCM nefa raha ny tena marina tsy mety zany ny CENI zany sady manapaka no hoe sady mikarakara manomana fifidianana miorganiser fifidianana no mifehy koa ny serasera tsy dia tena mety loatra zany kanefa moa antsika tsy mitsangana le ANRCM dia izay aloha ny ainatsika. Jeivana niainga tamina fanadihadiana sokajin'olona maro toy ny mpanao gazety, mpahalalana, mpampianatra, fiarahamonim-pirenena sy ny maro hafa no nahafahana namoaka io laharana sy noty isan-taona io izay navoaka ny Reporters sans frontières eto Madagasikara.
androany no nampatsany sy ny tolo-dalàna momba ny fahazon'ny karazam-baovao ny teo anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar. Zava-dehibe hoy izy ireo ny fahazon'ny olom-pirenena ny vaovao tena marina mba hipetrahany atao hoe tany tan-dalàna. Ny alakana efson. Endrika iray manamarika fa tan-tan-dalàna ny fahalalahana ny asa fanaovan-gazety amin'ny firenena iray. Antony hamendrika vaovao marina sy maripotra ny vahoaka indrindra amin'izao vanim-potoana izao. Ankehitriny mbola misy hatrany ny tsy fisitrahany ireo olona rehetra ny atao hoe karazam-baovao. Izay anairany firaisamonim-pirenena ny mahakasika ny fisian'ny tolo-dalàna momba ny fahazahoana karazam-baovao izay tsy mbola misy fandaniana hatramin'izao. Raha tsy ahivina dia 70 taona zao no nanaovan'ny Transparency International Madagascar atsisika ho fampandaniana ny lalàna mahakasika ny fahazoan'ireo karazana vaovao na accès à l'information caractère public. Diadivana amin'ireo karazana raha matahora izay iainan'ireo mpanao gazety amin'ny fanaovana ny asany ary mametra ny zon'ny olom-pirenena amin'ny fahazoam-baovao. Tsy sasatra araka izany izay miantso anareo tokony andraikitra isa-tokony ny olom-panjakana sy kandida ho mpisolo vahoaka mba handray ny andraikitra tandrifanareo voambandanina izany tolo-dalàna izany. Androany nisy ny fanolorana mari-pakasitrahana ho an'ireo mpanao gazety mpanao fanadihadiana mikambana ao anatin'ny malina. Izay mpanao gazety miady ary manasikafina ny resaka kolikoly eto amin'ny firenena. Raha ny fantatra tsy miova ny fomba fisehoan'ny kolikoly eto Madagasikara ary mbola ny eo anivony ny fahefana mpanao lalàna sy ny fahefana mpanatanteraka ary ireo mpitandro ny filaminana sy ireo hampisehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana ihany no mitana ny laharana voalohany amin'ny fanaovana kolikoly raha ny fanadihadiana natao. Izany mikasika ny fampahalalam-baovao sy ny fanaovan-gazety fa lafim-baovao afa-tanteraka dia ragidro miisa 27 sy sokatra miisa 70 sy 10 navoaka antsokosoko avy eto Madagasikara nosarona ao Thailande. Olona miisa 9 hatreto no voarohirohy mikasika izany ka tazomina vonjomaika ireo harem-pirenena ireo izay nokasaina alefa ny Hong Kong raha ny loharan'ny vaovao azo. Any Thailande indray voatratra ireo sokatra miisa 770 sy ragidro miisa 70 navoaka tsokosoko avy eto Madagasikara. Ireo harem-pirenena ireo izay nokasaina alefa any Hong Kong raha ny loharan'ny vaovao azo. Hatreto olona 9 no nahihahina ho tompon'antoka amin'izany ka notazonana vonjomaika ao an-toerana. Ireo sokatra ireo izay tombanana amidy hatrany amin'ny 20 tapitrisa ariary ny iray rehefa tonga any Hong Kong. Raha ny fanambarana navoaka ny WWF manoloana ity tranga ity tsy hijanona ao Hong Kong fa mbola alefa ny Bangkok, Korea Atsimo sy Taiwan na ireo sokatra ireo izay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara. Fanontaniana mipetraka ny hoe ahoana ny nahafahan'ireo harem-pirenena ireo nivoaka ny tsokosoko teto Madagasikara ka tsy nisy tompon'andraikitra nahafantatra izany. Angatahan'ny WWF araka izany nisy ny fanadihadiana lalina mikasika ity tranga ity ka nasaziana izay tena tompon'antoka rehetra tamin'ny fanangonana sy ny fanondranana ny tsokosoko ireo harem-pirenena ireo. Ny amaroan'ireo bibitratra any ivelany ireo izay midika fa misy tambazotra matanjaka mamoaka azy ireo hiala ny tanin'ny Madagasikara. Ny WWF izay miantso ihany koa ireo manam-pahefana rehetra anetsika ireo sampandrara afaka mandray fanapahan-kevitra amingorana ity tranga mamoetra ity. Ny tranga tahaka izao izay mifono kolikoly ary voasaka ny kolikoly ihany koa ka mety tsy ho tonga hatramin'ny farany ny fanadihadiana sy ny fanasaziana izay tena tompon'antoka marina. Angatana ihany koa ny amerenana ireo harem-pirenena ireo eto Madagasikara. Hatreto aloha tsy mbola naharenesam-peo ny eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana mikasika ity tranga ity. Fampanantenana fa ny hevitra amin'ny mpanao gazety ho an'ny rahampitso no nataon'izy ireo. Ny farana androany ny fitetezan'ny kandida avy amin'ny kolektifa ny Malagasy ao amin'ny distrikana Avaradrano ireo commune miisa 40 mandrafitra ity distrika ity. Fitsidiana ireo commune izay fotoana ihany koa nihaonana tamin'ireo mpiara-mikatroka isa-pokotany mpanohana ny kandida ny kolektifa ny Malagasy. Ho an'ny androany ny tao amin'ny commune Ambohimangarova sy ny commune Kadikely Ilafy no notsidia ny kandida Ajo Andriananarivelo, Ratavila Andry sy ireo prailisitra aminy.
nosoritsoritana ireo antony andraisan'ny kolektifa ny malagasy anjara amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity sy ny asa miandry ireo solombavam-bahoaka ny fanovana avy amin'ny kolektifa ny malagasy eto amin'ny distrikana Avaradrano. Anampanazavana. Dia mila mandraindraiky isika zany fa io tsy miova fotsiny io tsy atao anaty manao Facebook dia miova io sa tsy miova tsy miova aorinan'ny écran téléphone io na eo amin'ny écran télé fa fandraisana ndraiky raha mampiovana io dia zay nanapahana hevitra miandao any mofontsika anatsara ary tondra tena feo any vahoaka mba zay zavatra miseho tao amin'ny firenena dia mamaly ny etaetam-bahoaka tsisy mandaza ny teleférika zany raha ohatra ngamby efa mba tsaratsara ny anty volanitsika saonao izy nareo fa misy lahara-pahamehana aloha amin'ny fiainana dia zay lahara-pahamehana zay ny lana solombavam-bahoaka tena samijoro miteny le mitadana vonam-panjakana hoe or zalahy zao ny aloha lahara-pahamehana fa tsy zany zatra resahanareo zany fampianarana ny ankizy aloha lahara-pahamehana fitsaboana aloha lahara-pahamehana ny sosialy bahoaka sakafony olona aloha lahara-pahamehana nasinareo teleférika tany degoana io tsy problema tsika tsony saony fa raha mbola mijaly ny tokantrano tsiraray aby malagasy ohatra nijaliny amin'izao dia mba zany aloha tokony himatymatesana mba ataovy aloha zay ampitovy mivoaka malagasy ohatra ny vahoaka hafa zay nareo fa manao zay sitraponareo zay mangatahatsika zay dia dafina amin'izany solombavam-bahoaka zany hoe io volam-bahoaka raha nalaovinareo io mba ataovy kavavelona any amin'ilay vahoaka anasoa anazy aloha vao manao zavatra tsy manjary sy zavatra mahafinaritra ohatran'ny sitraponareo reny dia zay no asa solombavam-bahoaka manomboka izao zay hiady mataovy mangarahara ny famatsiam-bola eto Madagasikara fa zay mila mazava hoe raha mampindrana anay ariary ianareo dia firy amin'io ariary io makany avoaka malagasy ary firy ny tsy tonga makany amiko ary zay tsy manaiky ny raha mambola tsy mipaika any amin'ny tokantrano ny olona tsirairay avy araka izany dia voatsitika ireo candidat avy amin'ny kolektifa ny malagasy avokoa ireo commune misa 110 mandrafitra ny distrikana Avaradrano ny lisitra tarin'ny candidat Ajo Andriananarivelo izay laharana faharoa ao amin'ny bileta tokana. Anoizatsika ny fampahalalam-baovao dia vonjy tavan'andro hatrany ny vahaolana entin'ny fanjakana raha ny lafin'ny famatsiana herinaratra amin'izao fotoana hoy ny mpanao politika mahakasika ny fizarana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro sy ny resaka projet parc solaire voarakitra anatin'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Evo fitaky ny fitondrany izahay hoy ireo mponina nanaovana fanadihadiana ka tsy tokony averina intsony ny fampanantenana sy fizarana jiro tsy mendrika ho an'ny vahoaka malagasy toy izao. Yves Richard. Tsy manana fahavononana sy fomba fijery hitondra vahaolana maritra ho an'ny firenena ny fanjakana raha ny politika amin'ny famokarana herinaratra amin'izao fotoana izao. Raha isan'ny tetika asa azo ny tanterana ary tokony efa namokatra herinaratra tamin'ity taona 2022 ity ny sahofika izay tombanana hositrahan'olona manodidina ny valo tapitrisa miitsoka ihany koa ny volobe izay tokony hanome 20 megawatt raha ireo ny tokony ho laharam-pamena nampiana ny famokarana herinaratra ka hampiena ny fahatapahan-jiro tsy izay ny vahaolana hita ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Zay indrindra le lazaiko teo hoe manana sahofika sy voibe tsika mamoaka 300 mega maninona tsy ny ino no ametrahana ny ataoko hoe fahaiza manao sy ny hery sy ny vola rehetra aloha satria ino ny tena maharitra zavatra foto-drafitrasa maharitra ka izay petrako teo foana hoe ny zavatra misy eto amin'ny firenena dia raisina pitsopitso ny madinidinika be deaibe aingana le izy fa tsy tonga dia mieritreritra zavatra ngeza be anankiray amiko manao resaka pansement ataoko hoe mitsabotsabo ohatran'ny pansement maratra tsika dia tsabotsaboana pansement ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao fa raha jerena tokony hijery izy an'ilay tena foto-drafitrasa maharitra izay ao anatin'izay sahofoka sy voibe reny le tena ataontsika hoe maharitra. Hatramin'ny masovoan'ny vondrona Eropeanina teto Madagasikara
mbola nanamafy ny mazava-dehibe nitetika asa nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny 4 febroary fa ny okevitra izay nitarika ny fangatahany fanjakana malagasy ny fanesorana azy amin'ny toerany. Raha ny politika akabeny no tokony hojerena hoy ny mpanao politika. Nankatoavy ny filakevitra minisitra Omaly ihany koa ny fanendren'ilay teratany Israeliana Ron Wes ho tale jeneraly ny orinasa Jirama. Ny tenan'izay nitantana ny kompania misahana ny famokarana sy ny fitsinjarana herinaratra tao Rwanda. Ny volana May 7 hatramin'ny Septambra 3 Isan'ny asa goavana ankiny ny fitondram-panjakana azy arak'izany ny fametrahana sy ny fanatanterahana ny drafim-panarena ny orinasa. Fanamby izay tsy ho tanteraka raha tsy misy ny fahavononana. Anafoana ny kolikoly, avileta sy ny fanaovana tantely afadrakotra ny orinasa mpanjakana. Dia io ny politika hitany fa mety hitondrana le firenena mpandrosoana le firenena. Izany hoe vahiny no apetraka ho tompon'andraikitra voalohany amin'ny orinasa lehibe rehetra izay mitana ny aintsika malagasy. Ny tena olana nay azy ao ny Jirama dia izao le izay lazaiko hoe bonne gouvernance ao anatin'le rafitra. Tsy mazava mihitsy, tsy mangarahara le fitantanana ka any tsy fantatry ny mihitsy hoe makaiza sy makaiza ny vola fa samy manao izay tiany atao ny mpitondra rehetra ao ambony ao. Dia mariako etona fa tsy ho possible mihitsy ny anarenana ny Jirama io raha ohatra ka mbola mandeha ny resaka fanaovana mpimamba ny namana no eriseria tsy possible mihitsy raha politika mpanjakana no entina tahaka izay. Ho an'ireo mponina nanaovana fanadihadiana, efa voafitaka izahay ho ny fanazavana raha ampitahaina ny fampanantenana sy ny zava-misy makasika ny herinaratra amin'izao fotoana izao. Raha mitsindry sy miano vahoaka marina ny fitondram-panjakana, herinaratra sahaza ny tokantrano malagasy ary ahafahany mpandrarana madinika na vavety miasa araka ny tokony ho izy no andrasany. Jiro tsy tapaka, matokisinareo, afaka ray volana io dia miverina amin'ny laoniny, anana jiro mazava amin'ny vahoaka. Hay le jiro mazava ka le ohatran'le jirona koa kely mandehandeha ny arabe re zao ny jiro mazava. Tena mampalahelo, voafitaka, tena voafitaka matsiary voafitaka amin'ny vahoaka. Nareo lehibe ie vita ihany fa reo madinika ireo tsisy piary eo ary tsisy piary reo. Manaiky izay lazainareo ka madinio kely ny zatra tokony ataonareo fa tena tsy mety. Mbola mandeha fifidianana zao dia mandinika sy metratra daholo fa sanay dia tia vary 5 kilao sy 10 kilao dia efidio izay tsisy io. Ary amplisin'izay tsy fampanantenana ihany fa izy tapatapaka io dia miakatra ny jiro. Miakatra avoroa eny ary noho ny teo. Dia izay mba zavatra hitarainanay aloha aloha tsy asiana fampanantenana ntsony dia izy izay zavatra vitanao no tenenina ho an'ny vahoaka. Vahoaka zao tena fa sahirana zahay zao mivarotra zao zara raha misy ray roa telo miditra ato. Arivo no etin'le vahoaka. Tena fa mijaly izy. Zahay aloha tsy manana jiro kapoka mafana raha zareo taraindrainy hoe mafana be rehefa regny no mirehatra tsy mendrika ny vahoaka. Ahoana moa nakana izy raha misy milahatra manomboka amin'ny 3 maraina ry zareo miala teny agnaty tokantrano. Zahay ve tsisy atao no hiala amin'ny 3 maraina amin'ny 7 alina amin'ny 8 alina amin'ny 10 alina sasany vao mandalo egny mitondra le jiro. Fa nagnino raha terinao isa tokantrano raha ohatra tianao hoe reto le vahoaka dia tero isa tokantrano fa tsy ny olona pilarina dia torana ny sasany tsy mihinan-kanina. Isan'ny teboka nanaovana orinasa sy mpandraharaha mivondrona anatin'ny GEM na ny fikambanana orinasa eto Madagasikara antso ny fanjakana. Hatramin'ny taona 2022 ny fanatsarana ny famokarana herinaratra, indrindra ny fampandehanana ny tetika Sasaofika sy Volobe. Fangatahany izay mbola namafizin'izy ireo nadritra ny fionana tamin'ny Andry Rajoelina 12 Aprila satio. Isany tao anaty dokam-barotra vetivety isika dia miverina eto aorian'izay ao anatin'ny tapany faharoa. Pasika sambatra miaraka amin'ny Zarakado ararotiny ny fihenam-bidy amin'ny Fil Prime sy Wikif Max 4G sady mbola toloranay écouteur earbuds tellement ihany koa ianao. Ihainona mozika amin'ny fety miampy bonus méga isalfena amin'ny fotoana rehetra. Aza tara hatramin'ny 30 aprily ihany hitanao any amin'ny Telma akaiky anao.
taverina somatsara ato anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao manasanao hatrany anaraka mikasika ny fifidianana avy hatrany dia tsy mbola ampy ny fahafantarany ny mpifidy malagasy ny lalàna momba ny fifanoloanana ara-pifidianana na ny contentieux électoral araka ny fanadiadiana nataon'ny fikambanan'ny mpitsara misahana ny ady fanaovana amin'ny fanjakana sy ny firaisamoam-pirenena safidy Antony nanatsarana izy ireo indray ny toro lalana momba izany ary anao ny fanentanana manerana ny renivohim-paritany inona mialoha ny fifidianana communaly. Tsy ampy ny fahafantarany mpifidy ny lalàna momba ny fifanoloanana ara-pifidianana antony mahabetsaka ny fitoriana makasika ny fifidianana na tranga mandritra ny fifidianana laviny eny anivon'ny fitsarana hoy ny anjana ny Association nationale pour la justice administrative sy ny firaisamoam-pirenena safidy. Inona no mety hoe tsy fanarahan-dalàna amin'ny tranga zany eo anivon'ilay fanatanterahana amin'ny fifidianana ka mety afaka kian'ny endry dia ndraindray koa moa ny olona mety tonga dia manakiana be hoe tsy mety io fifidianana io tsy ara-dalàna io ohatr'izao nefany rehefa tena mametraka an'ilay fitoriana izy dia tsy manaraka n'ireo fepetra voalazan'ny lalàna ilay izy ka manjary lasa be dia be loatra zany ireo fitoriana tonga eny aminay izay lasa lavina no ny antony izay misoratra mazava be eo anatin'ny lalàna ka tsy afaka manoatra kosa ny fitsarana rehefa hoe voalazan'ny lalàna hoe ireto ny fepetra tsy maintsy takiana izay vao afaka mandinika an'ilay fitoriana izay dia tsy afaka mihoatra mihitsy zany zay amin'izay hoe ny voaraikitra ny lalàna mihitsy no sarotra azo ny mpifidy araka ny jeritodika nataon'izy ireo tamin'ny fifidianana ny taona 2024 raha ny fanazavana ihany antony mahatonga ireo mpisehatra roa tonta ireo nanao ny fanatsarana ny toro lalana momba ny fifidianana hiatrehana ny fifidianana communaly amin'ny volana novambra izao. Ny fomba fanaovana an'ilay fampitana hevitra angamba ny tena natsaraina satria izay moa araky ny mampitsarana izay mety hoe tsy dia tena zatra manao an'ilay action de sensibilisation fa efa nanatrekefa goavana zany izay tamin'ny 2019 tamin'ilay izy dia mbola teo ampanaovana teo ihany sy teo ampitsarana an'ilay ady nisy tamin'izay zany mbola misy zavatra tsapanay hoe tena tsy azon'ilay olona ilay lalàna izay aloha zavatra iray voalohany tena tsy azon'ilay olona mihitsy hoe inona ny zavatra angatahana eny amin'ny fifidianana dia nataonay tena mazava kokoa zany ilay guide pratique izay hozaraina iarahana miasa amin'ny safidiny amin'izay zany fa ankoatran'ny le guide izay hozaraina io zany dia tena misy fionana mivantana mihitsy ny tianay atao ihany koa ahafahanay aloha mamela belatra n'le momba ny ady izay mety hitranga amin'ny fifidianana be ny tanàna rehetrarehetra sy ahafahanay koa zany rehefa avy eo mamaly izay fanontaniana izay olona liana amin'izany rehefa tonga izay fotoana izay zany. Toro lalana io zany na guide pratique moa zany dia efa nivolavolaina ny rotonta niaraka tamin'ny taona 2024 ho fampafantarana ny vahoaka sy ireo mpiatsihatra rehetrarehetra zany amin'ny fifidianana communaly tamin'izay dia naverenanay ny dinihana zany ilay izy mba ampifanarana amin'ny lalàna vaovao izay nivoaka. Notosaina androany ny atrikasa ahafahana manentana ny olom-pirenena afantatra ireo lalàna sy fepetra takiana amin'ny fametrahana fitoriana amin'ny fifanoloanana ara-pifidianana. Aorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka no iroso amin'ny fanentanana io ireo mpisehatra roa tonta izay ho totosaina manerana ny renivohim-paritany enina. Fa mandringa ny asa fampandrosoana eto amin'ny firenena raha tsy mbola tafapetraka araka ny tokony ho izy ny CESC na ny conseil économique social et culturel eto Madagasikara amin'izao fotoana hoy ny firaisamoam-pirenena androany ity rafitra ity izay efa voafaritra ao anatin'ny lalam-panorenana malagasy saingy tsy mbola tafapetraka hatramin'ny androany. Christian Dimo no mitatry ny antsifirina izay. Tsy mbola tafapetraka eto Madagasikara ny CESC na ny conseil économique social et culturel na efa voarafitra ao anatin'ny lalam-panorenana malagasy azy izany araka ny andini-dalàna fa 500. Ilaina ny fametrahana ity rafitra ity ahafahana mametraka ny fanjakana tsara tantana sy ny politika mpampandrosoana eto amin'ny firenena hoy ny firaisamoam-pirenena androany. Fantatra fa isan'ny singa iray na entité na institution anankiray ao anatin'ny lalam-panorenana antsika izy io mbola sy tafapetraka nefa tena isan'ny singa lehibe amin'ilay faminatanterahana ny fomba fitatahana iaram-salahy zany amin'ny mpiara-piantsehatra rehetra ny misehatra nasionaly ka raha mitsangana zany ilay izy ary tena misy fiaraha-miasa tsara manodidina miaraka amin'ireo tompona andraiki-panjakana sy ny fitondram-panjakana dia hoainga avao ahafahantsika manatsara ny fanatanterahana ny famolavolana ihany koa ny politika mpampandrosoana eto amin'ny firenena. Sehatra iray ihany koa
natao fitadavam-baolana miaraka eo amin'ny mpitondra fanjakana ny sehatra tsy miankina sy ireo mpiara-miombinantoka isan-tsokajiny ny fametrahana ity rafitra iray ity. Sehatra anankiray ahafahan'ny sehatra tsy miankina, ahafahan'ny firaisam-monim-pirenena, ahafahan'ny syndika ihany koa zany manome tolo-kevitra amin'ilay famolavolana ny politika publika sy ny fahantanterahana azy ary sehatra tena misokatra eo amin'ny institution le izy fa tsy hoe amin'ny alalana toro-kevitra avy ety ivelany. Dia izay mahazavatra tsara azy zany dia ahafahan'ireo mpitondra izay mifandimby zany maka an'izay hevitra izay ary manatsara n'ilay fomba fiasany. Dia ny tanjona moa zany dia hoe isy fiatraikany tsara any amin'ilay fahantanterahana ny politika mpitondrana zay mba isy vokany tsara ho an'ny vahoaka izay misitraka an'ireny politika mpitondrana ireny. Notanterana androany tetsy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny anosy ny fifanankalozana sy ny fiaraha-midinika momba ny fametrahana ity rafitra ity eto amintsika. Fionana izay niarahana tamin'ny conseil économique, social et environnemental avy amin'ny fanjakana marokanina sy ireo firaisamonim-pirenena malagasy niaraka tamin'ireo mpiara-miombinantoka isan-tsokajiny. Mila mitondra fanazavana mahakasika ireo teratany vahiny maro mifindra monina eto Madagasikara amin'izao fotoana ny mpitondra fanjakana hoy ny filohan'ny antoko politika marina. Ho lasa olana goavana eto amin'ny firenena izany afaka ataona vitsy raha tsy voajeridin'izao. Ankoatr'izay, tokony hametraka politika mazava amin'ny lafiny fifehezana ny fitombon'ny mponina ihany koa isika. Antony anarany antoko ny fitondrana amin'ny fijerena ireo teboka rehetra voakasika anatin'izany. Fanampanazavana. Be da be zao mpifindra monina avy any ivelany tonga eto Madagasikara. Tokony hazavain'ny fanjakana zany nisy fifanarahana ve tao? Ahoana ny fifanarahana amin'io? Ahoana ny fiarovana ny fiandrantsika tsy hoe tsy tia vahiny akory fa afaka tonga eto ny olona raha hoe tondra ianao fiarina ka asoa ny vahoaka malagasy ny firenena malagasy tsy problème mihitsy fa inona ireo avaiza ireo inona ny fifanarahana satria matetika raha tonga eto nefa dia na izy mpizahatany na izy manana antsony activité économique na miasa izy atao Madagasikara petraka maharitra eto izy dikan'izany mitondra ny zara-birika amin'ny firenena fa manahoana ireo mila hazavain'ny fanjakana ireo satria sao dia izy hiditra dia fefika amin'ny malagasy itsika nefa ny zava-misy ferana ny zaza-teraka amin'izao amboarina ny fandrindrana amin'ny fiainam-pianakaviana fa ahoana kosa amin'ny lafiny hafa raha tsy ferana dia afaka 100 taona zany ange fijerina mpanao politika ange tsy resaka 10 taona sy 5 taona fa afaka 100 taona inona ny tranga zany tokony eritreretra n'izany malagasy tsy tia vahiny tsika za tena makasitraka amin'ny fiarah-miasa fa hoe misy fitsipy-dalao sy fifanarahana mazava ary eken'ny malagasy dia milamina izy. Indray-mbava amin'ny tontolon'ny fahasalamana dia manana ireo karazana zava-maniry ahafahana mitsabo aretina maro i Madagasikara. Manana sarotra ankila ny fanaovana fikarohana izany noho ny aratsy ny lalana any amin'ny faritra. Nanjary tavela tsy voatrandraka ho tombotsoan'ny fahasalamam-bahoaka izany raha ny fanazavany teo anivon'ny IMRA izay manao fikarohana amin'ny alalan'ny zava-maniry. Ireo mpikaroka vahiny no misitraka ireo tombontsoa maro avy amin'ireo zava-maniry eto Madagasikara raha ny fanazavana trany Fitinokoloina. Manana arena isan-karazany Madagasikara amin'ny resaka zava-maniry. Azo trandrahana amin'ireo aretina maro izay sarotra tsaboana ireo karazany zava-maniry ireo saingy tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy raha ny fanazavany teo anivon'ny ifitoeram-pikarohana IMRA misehatra amin'izany. Anton'izany raha ny fanazavana hatrany ny aratsy ny lalana any amin'ireo faritra misy amin'ireo zava-maniry tsy fahita ireo izay anaty alalavitra. Mitombo ny fandaniana amin'ny fanaovana fikarohana izay tsy ahafana mitrandraka araka ny tokony ho izy ireo zava-maniry ho lasa fanafody. Dia mivoatra Madagasikara raha mbola ny zavatra misy aloha amin'izao fotoana izao zany ny Madagasikara dia mbola tsy hoe tonga ny lalana rehetrarehetra. Zany hoe izay tonga ny lalana aloha dia mba mandeha ihany zany ireo mpikaroka ato aminay mba mijery ireo zava-maniry ampiasain'ny olona any amin'ny faritany ireo. Fa saingy misy toerana izay tsy tratra ny lalana, tsy tratra ny anana dia tavela any aloha. Nefa ny any indraindray ohatra zao misy toerana anankiray any akaikiny any amin'ny faritra Sava any dia io toerana io ny zavatra hitanay dia ohatra hoe mampiasa fanafody ry zareo iadina amin'ny hypertension zany hoe ny tositra iadina amin'ny tositra dia ny olona ao tsy dia mba misy matin'ny tositra zany
fa mampiasa fanafody mampiasa tambavy dia nandeha tany zay a vola lafo be ny lany nimorano entona nytany dia efa mikariko izay zao hoe ngamba rehefa kelikely mba hisy fanafody mba miady amin'ny trosotra mba atao ohatra ny karazana tambavy amin'izay le izy. Mahazo vana ireo mpikaroka vahiny manoloana izany izy ireo izay manafahefana amin'ny fikarohana manerana ny nosy. Maro amin'ireo fanafody izay afarana avy any ivelany no vita amin'ny alalan'ny zava-maniry tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Ohatra amin'izany fanafody hitsaboana ny homamiadana izay avy eto Madagasikara ny zava-maniry saingy vidiana lafo any ampitan-dranomasina. Dia raha ohatra ianao zany ka mandeha mijery any ivelany ianao ka miditra amin'ny reo le tranokala na réseau internet zany dia ny zavatra hita dia hoe mitapy anao ohatra ny hoe ny zava-maniry ny talapetraka. Inona moa ireo produit firy isan'ny produit vita avy amin'ny bazina talapetraka dia ny zavatra misy dia mahatratra mihoatra ny 10 tompoko ny produit vita amin'ny talapetraka amidy any ivelany any. Moa ve isika malagasy mba misitraka an'ireo fanafody ireo? Ataoko fa sarotra be zay zavatra zay. Zany hoe tsika zany mbola tsy manana fitaovana hoentina miady anamboarana andreo fanafody ireo ka hoe ho antsika malagasy ray aloha voalohany indrindra dia ho amidy any ivelany koa. Zay mbola tsy ananantsika izay zavatra zay fa dia ny zavatra ataontsika dia tsy maintsy miara-miasa amin'ireo ny hoe mpivarotra fanafody sy mpikarakara any ivelany any. Zay no mahatonga an'le izy hoe any ivelany zany reo hoe fanafody zay vita avy amin'ny zava-maniry malagasy lafolafo kokoa dia any moa misy ny toe-karena zany dia zay no mahatonga an'le izy ho betsaka ny fanafody any. Fa mahatsabo ny tenany amin'ny lalan'ireo zava-maniry ireo ny malagasy raha toa ka tsy misy ireo sakana ireo raha ny fananjavana hatrany. Ny etsanivony Imra izay nanao fikarohana ho fanatsarana ireo aretina maro amin'ny alalan'ny zava-maniry nanomboka tamin'ny taona 7 sy 700. Tontosandroan'ny varavarana misokatra tetsanivony ivitoeram-pikarohana mikasika ny zava-maniry ity. Vokatra hita farany fanafody ahafahana mitsabo ny aretina goty raha ny fanazavana hatrany. Fa ahina oringana ny fitoeran'ireo vondrom-piarahamonina Mikea manoloana ny fandrimpahana ny ala any amin'ny faritra atsimo andrefany Madagasikara izay misy azy ireo fiarovana sy fampahafantarana ny toe-piainan'izy ireo indrindra. Ivoaka rahampitso sabotsy 4 Mey 2024 ny boky voalohany nosoratan'ny Thierry Cron toanan'ny Telma Madagasikara ireo andihana hetsika ampiratina io boky io. Tsiaro Rasoarvelo. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny fivoahan'ny boky nosoratany Thierry Cron mitondra ny lohateny hoe Mickey, les derniers chasseurs cueilleurs de Madagascar, une culture en voie de disparition. Asa soratra mikendry ny anatsara ny toe-piainan'ny Mickey sy ny ampahafantarana ny tantarany. Mikarakara hetsika roa ny Fondation Aksiana sy Telma Madagasikara ho fampiratiana io boky io. Voalohany, rahampitso sabotsy amin'ny 10 reny amin'ny Fondation H, faharoa amin'ny alakamisy ho avy izao amin'ny 10 ora sasany ao amin'ny Le Café de la Musée. Kiazao olombelo izy, olombelo kely. Faly matetiky henonay tamin'ny taloha elaela tany hoe le kiazao ny ka biby. Olondi, sauvage, biby. Enkeko le olondi, enkeko le sauvage, fa ny biby. Tsy malaika tsy biby izy fa tena olombelo fa ny fomba fiainana izy fitafiany ro hafa dia fototsy ny fiainana ao anatin'io any eo avao raha fa mivoaka ny eo eo izy dia fa hitsara zay dia fa hitsimika zay fa ao avao izy tsy misy raha nanahirana io ny anaran'ny Mikea tamin'ny taloha tsy hoe Mikea fatanivonivo aty ro Mikea fa ny anarany tamin'ny taloha be dia atao hoe lampihazo. Izy ihany koa ny fampiratiana ny sarin'ny mpanoratra Thierry Cron sy ny fivarotana ny boky nosoratany mikasika ny Mickey ao amin'ny Institut Français de Madagascar ny 7 Mey hatramin'ny 20 Jona ho avy izao. Amidy any Frantsa kosa io boky io amin'ny ity farany volana Mey ity. Atolotra ny vondrona Mickey ny tombony rehetra azo amin'izany ho fanohanana azy ireo.
izay ndray tompoko lasy tompoko vavy masakazo natolotra tamin'ity alina ity isaona feno ianao nanjo izany hatramin'ny farany ny ekipa ny fampahalaam-baovao sy Daniela Minarso dia manome fotoana anao eto indray amin'ny ora mahazatra ao amin'ny raha ampitso ny tena kosa mametraka ny mandra-piaona indray veloma tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax vous a présenté Mivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.